Faly miarabantsika rehetrarehetra indray a. Hiresaka kely a mikasika ny kabary tatitra izay nataon'ny Rajoelina Malitsika. Satria marobe ny zavatra izay atao hoe nampimemenina ary mampiteny monina tamin'ny zavatra noteneniny a. Na dia hoe efa fantatsika raha moa izany fa izy dia miteniteny foana sy milaza boby foana tsy afaka avela fotsiny amin'izao a, ka tsy ho resahana izany zavatra izany. Voalohany indrindra aloha ny tena nisongadina tao anatin'ilay izy a, ary efa nitanterahana androany maraina dia ny hoe milaza izy fa raha ohatra tsy misy idiran'ilay ramatoa kosany a ny zavatra nataon'ilay vadiny a amin'ny mikasika ny kolonel Patrika io a, dia tsy tokony ampidirina amin'izany ny vady aman-janaka. Satria izany a ity olona ity vadina maramila dia milaza izy hoe avoay satria hitany hoe tesitra daholo ny maramila ary hitany hoe isika koa dia mahita fa tsy rariny izany nefany a tsy sambany io ary io foana ny fataony zareo hatramin'izay ka hatramin'izao. Raha vao tsy hita ilay rangahy dia ny vadiny ny zanany no samborina ary misy ara rehefa hita ilay olona ohatrany tamin'iny Berija vao sambotra dia ny samborina ny vady aman-janany sy ny ray aman-dreniny. Lazaina fa nanafina anazy ary zanany raha tsy diso tamin'izay ilay zanany mbola vao 2 volana. Dia niditra garde à vue tany ary saika ataony zareo MD ihany koa. Tamin'ny Fernancello vao sambotra dia vao tazona tany koa ny vady aman-janany. Tamin'ny marobe fa tsy voatanisako hoe na ny vadim-bola nenjehan'ny zareo koa dia lazainy fa hoe nanao complicité d'évasion. Ny vadin'ny Lola nenjehan'ny zareo koa dia lazainy fa nanao complicité d'évasion. Izay foana izany fomba ampidiran'ny zareo an'ilay vady aman-janaka ao anatin'ilay histoire. Ka hozy izy zany hoe aza mety tsara velatsia Rajoelina fa tsy hoe satria tamin'ity maramila ny resaka dia matahotra an'ireo olona manambasy ireo nareo, fa rehefa olona tsy mitanabasy izany ny eto dia hoe velao any nandohalika ny artista tany Anosy Be, nangataka ny famohanany Nidonia hoe tsisy idirany an'io zavatra io izao tsy tokony higatra izy marary izy. Dia niteny Rajoelina hoe avoay izy. Samoa teny izy hoe andraso fa hojerena tsisy idirako ny raharaham-pitsarana. Fa maninona izy amin'izao miditra raharaham-pitsarana? Fa maninona no miteny izy omaly hariva? Dia androany ilay olona voaka. Na nanao CDP ary ireo tsisy CDP omaly. Manomboka maly hariva amin'ny 7 alina ka mandritra tonga ny androany amin'ny 9h45 amin'ny folo latsaka-fefany maraina. Tsy vita eo no eo izany. Fa io izany ilay fitsarana mikourbe les chines. Tena hoe ahoana filaza izany? Manaraka. Marina ho aho fa mety ny voan'ilay ramatoa ary mety mihitsy ny namoahana anazy. Fa tsy hoe satria Rajoelina mibaiko dia arahana. Fa na ny fanagadrana n'iny ramatoa iny arany tsy fantatritsika tsy mahalala na ny endriny na ny tsy nanao ninino ny olona io tsy tokony nigadra akory. Iza mpitsarana nagadra an'io? Tsy tokony natao garde à vue akory. Iza nanao garde à vue an'io olona io? Teo izany dia efa tsy mety ilay izy. Ary hitantsika tsara fa midaroka ny gendarme manao misambotra ny olona rehetrarehetra izay ao an-tranon'ilay olona tadavina. Darodaroana daholo ny olona. I Fernancello tamin'ny vao sambotra nitsahan zareo ny lohany. Dia nitenena aiza amin'izay alazo aiza vavabe alazo izao. Nga ohatran'izany ny fanaovana an'ireny? Nga ohatr'izany ny fanaovana anazy? Aiza Rajoelina teo mba niteny hoe avitsory ny vadin'ny Berija, avitsory ny vadin'ny Fernancello. Aiza i Rajoelina mba niteny hoe aza samborina ny vadin'ny Mbola sy vadin'ny Lola. Fa izao satria reto olona reto izany manana basy dia matahotra nareo sao dia kiony maramila. Fa ianao ka mieritreritra hoe tonga dia efa tsy tezitra intsony ilay maramila satria efa navotra ilay ramatoa. Asako tsy fantatro. Mety hoe ilay maramila
na tiana na tsy tiana dia mahatsara andray moa zany izy ity zay zany nampiasaina teto volo mihitsy dia kay zany izy ity à la moindre occasion dia kitihana amin'ny fianakavianay tadidin'ny maramila sy ny zandary sy ny polisy tsara angambany amin'izao hoe ay moa zareo ireo avy amin'ny vahoaka ay moa zareo ireo zany mbola ao anatin'le vahoaka tsy mandady arina ny fianakaviany ny vady aman-janany ny ray sy reniny ary dia zao zavatra possible misy ça n'arrive pas qu'aux autres faharoa manaraka an'izany fa maninona ny fitsarana no manaiky baikona ohatran'izany zany hoe nanomboka nidirany rajoelana to dia tsisy fitsarana maleo tena intsony a Madagasikara ianona mpidiro ianona voay ianona gadrao ianona fitsorindray ataovy sursis natahotra ny menasy ny tany atsimo tamin'ny colonel Fanapera dia ataovy sursis tsy sakory natao AMD miandry fitsarana le olona natao contrôle judiciaire fa tonga dia hoe aleo tsaraina dia mody atao sursis dia hatramin'izao tsika amin'ny teny izao dia nikombom-bava tsy nasany teny intsony na ny andaniny na ny ankilany zany foana zany ny iainanao dia mandra-paroviana fitsarana io mandra-paroviana io procureur ao Anosy io no anao an'izany mandra-paroviana io fitsarana ray manontolo ao Anosy ao an'ino ty ao amin'ny paka io no anaraka ambokiny ny zavatra ataon'ny fitondrana tsy misy indépendance hoe akampidiro fa avy any présidence ny olona ampidirina migadra dia olona misarge olona nanao elika fa tsy ny olona hoe ampidiro ny ozy izy ny présidence ampidiro ny ozy izy Ravatomanga ampidiro satria manelingelina ny Ravatomanga io zavatra nyresahana manko dia zao entre parenthèse ty lazaina fa hoe sipany colonel hony migadra natao enquête tany Mpaka tsy miditra amin'le dossier tsika satria navoaka ny zareo daholo le dossier dia hoe otry fa nga moa zany io rehefa mapety anao dia avoakanao ohatran'io le dossier mpitsarana ijustifiena hoe misy an'izany raharaha Mpaka zany mandeha dia io nga moa misy témoin ohatran'ireny avoakanao amin'ny compte fake ny fitondrana dia mamoaka aiza ny ananany compte fake ny fitondrana vidéo ana témoin any amin'ny fitsarana mifatotra le olona dia manao témoignage za miasa ao amin'ny colonel dia nasainy tonga teny aninona teny tamena dia hoe andrasoloha natitra zavatra kely eo amin'ny Pradon tsika dia eo amin'ny 67 sa moa eo amin'ny 67 avy eo amin'ny Pradon dia tsy haiko tsara le zavatra netiny fa anaty valopy dia anaty tavoahangy anaty sakosy dia ohatrohatrao izany ve zany dia iza ny olona niaraka taminareo teo iza ny nahita iza ny resaka taminao zarery ihany dia parole d'une seule personne zany no ilazana hoe io colonel io nanao anazy akoatrin'ny caméra de surveillance izay verenantsika ihany koa ay moa zany reto caméra de surveillance reto ay moa zany eo Antamena manodidina ny Villa Pradon ihany nametrahana anazy io ay ve ay vare ty misy lao bloky ka mandreraka anaty dia avy eo rehefa nandeha le surveillance dia eo amin'ny Antanimena manomboka ery amin'ny rond-point Antanimena manomboka tonga aty amin'ny Pradon fa iza ny caméra de surveillance tany Mpaka aiza ny caméra de surveillance eny amin'ny toerana ataontsika hoe tena bebe mpanendaka ohatrany hoe iny amboniny tetezana iny maninona neny tsisy caméra ohatr'izany dia mba hita koa fa iny be mpanendaka be maninona reny elakelan-trano rehetra any anaty tanàna ny tsisy caméra satria natao iarovana ny fananan-Ravatomanga zany le caméra napetraka ao Madagasikara ao Antananarivo reo
iny parenthèse kely fa iverina amin'le kabaritsika. Ny ankoatran'ny rediredy hoe apiditra ino ty apiditra tracteur 10,000 bus 1000 ary ty tsy toa akiditra amin'ny tracteur indray aiza aloha le bus 1000 ary ty mbola tsy haiko hoe nanjavinaiza sa hoe mbola foronina sa mbola avidiana sa mbola natao ahoana indray tsy toa ko hoe tracteur an'iza indray zany iza indray na zany marché zany. Da avy eo indray de hoe anao ino zany fa tsy raha itsika ny parc solaire sy ny hoe anao l'éolienne fa tamin'ny 2018 nainotsika an'izay resaka éolienne zay mandraky ity androany tsy nahita zay éolienne zany ny vahoaka malagasy. Avy eo nilaza izy tamin'izay fotoan'izay 400 méga no atao mandraky ity androany jiro mbola tapaka ny rano tsy misy. De izao ny olona nanantena hoe ilaza izy zany fa hiakatra 100 € ny karama farany ambany satria izay mahasambatra na de hoe 10 € par jour no nangatahany olona ary ny sasany mieritritra hoe 20 € par jour mihitsy vao ampy karama farany ambany. Tsisy karama farany ambany, tsisy resaka karama, samy mihinana taina eo daholo azafady, samy mihinana izay tsy hohanina eo daholo zany nareo fa tsisy mandrarano zany fa tsika dia anamboatra afomanga sy jet d'eau ngeda be amin'ny 26 juin. Le jet d'eau ve mampitombo ny rano ampiasain'ny olona. Ilay afomanga ve mampazava ny olona mandritry ny taona. Tsara fantatrareo fa io resaka afomanga io fanodikodinam-bola be mihitsiny ary finanam-bola fotsiny. Mba fantatrareo ohatrinona ny valeur an'le afomanga apoka io isaky n'le 26 juin io ohatrinona mba mameza ohatra de eo tsika zany andinika hoe mitombona ve sa tsy mitombona ny fandaniana zany vola zany amina afomanga. Satria tsika tamin'ireny fotoan'ireny nanakihana ny bonbon sucette ohatrina moa 4 milliards moa sa 4 milliards le bonbon sucette. De izao mitady kely an'le montant zao de ny vidina afomanga io feu d'artifice apoka isaky ny 26 juin io dia mitentina 9 milliards. 9 milliards de FMG zany ve reto io nisy nahita nanakaiky 8 milliards 9 milliards ny afomanga apoka. Zany ve tsy efa tokony hoe nanaovana zavatra hafa misy miditra any amin'ny kibon'ny olona noana ve zany afomanga mipopoka zany ary tsy vitan'izay fa izao amin'io 9 milliards izay ividanana ny afomanga io de 3 milliards ny valeur an'le izy. 3 milliards ny afomanga tonga eo amin'ny mada de douaniena de omena 2 milliards le mpanao validation an'le facture de ny tombony zany an'zareo. De indray mandeha manafatra izy mandritry ny 2 taona fa isa taona de facturena 9 milliards io zavatra io. Afaka olazaiko aminareo amin'ny fotoana manaraka hoe iza ny tompon'le le marché tsy misy appel d'offre tsy misy avis ino consultation de prix fa tonga de le olona atao hoe radio en Argentine mipetraka any Antsahabe eo amin'ny fasin'ny score no mahazo an'io contrat io hatramin'izay ka hatramin'izao mandritry ny taona tamin'ny andron'ny angambany tamin'ny andron'ny Ravalomanana ka hatramin'izao tsika miteny zao de mbola reo olona reo foana no mahazo an'izany tsy misy appel d'offre ary 3 milliards ihany ny valeur ny afomanga ampidiriny eo de mbola ny atsasakiny ihany koa no ampiasaina
fa ny atsasany ampiasaina amin'ny fotoana manaraka indray nefa dia facturena 9 milliards isa-taona le afomanga. Zay zany mikasika an'iny. Dia ity jet d'eau ity indray zany ahoana? Rano aiza moa zany andeha ho ampiasana amin'io? Tsika nefany tsisy rano ampiasaina, tsisy na rano isasana, tsy misy rano mandeha any amin'ny robinet. Dia nefany andeha hanao jet d'eau. Aty andafy ety reny jet d'eau reny mihodina. Zany hoe tsy mandany rano be fa mihodina. Ary aty misy rano. Fa ao Madagasikara, ao Antananarivo, na ny rano sotroina sy andrahoana sakafo raha tsisy jet d'eau, jet d'eau. Zany ve ny laharam-pahamehana? Izy indray ny nazan'izany marché ana jet d'eau zany anamboatra an'izany. Io manko ny zareo zany ny projet présidentiel ny Rajoelina zany dia projet de marché public anomezana marché any akamakamany daholo foana ihany. Tsisy ankoatr'izay, tsy misy ohatra hoe ahoana ny hanatsaratsika ny fampianarana, ahoana ny hanatsaratsika ny fambolena, fa aiza misy marché ana vary hybride sy zezika dia iny no anaovantsika marché mba hanomezana vola, hanomezana marché public ny société STOI izay tarihan'ny tsy ministra moa secrétaire d'État Tahina sy ny iza moa ty Rabetsitota izay namandry Andry Rajoelina. Dia ireo olona ireo no omena an'le marché. Tsy misy zavatra hoe ahoana ny andenena, hoe ahoana ny ampitomboana ny tanimbary, ahoana ny anaovana irrigation d'eau eny amin'ny toerana hafa, ahoana ny fomba ambolena nyty toerana any amin'ny Bamangoko izay nanasiana tohadrano lehibe ity mba tsy amidy amin'ny arabo le izy fa ny gasy ny mamboly eo. Fa rehefa tsy afaka tafiditra tao ny arabo dia ny gasy amin'izao tsy avela mamboly eo. Fa inona ny antony? Dia ity jet d'eau ity zany no anaovana fandaniam-bola nefa ny 4 andry sy ireo eo Analakely tsisy rano ireo eo Antananarivo tsisy rano mandeha milalao zany, tsy azo atao zany zavatra zany. Eo izy mandeha mandro, eo izy misasa, misy kosa tsisy rano, tsisy douche publique ako. Dia verina amin'izay koa tsika. Inona koa ny zavatra nitenen'ny sasany tao? Milaza izy sa hoe ho takitsika ny ilzepal fa leranga io ve bipolaire sa mahteritreritra sa amnésique? Ny patron ny anana ange no niteny, ny président ange no niteny tsisy famerenana intsony io fa hodiniana ny fiaraha-mitantana. Dia izao indray izy milaza hoe ho takitsika ny ilzepal sa ary za dia andeha hoeny. Andeha hoeny dia ametraka drapeau ici Madagasikara. Déjà aloha ianao tsy mirepresente an'i Madagasikara andriamatoa André Rajoelina satria nahoana? Ianao efa tsy gasy intsony, averina ihany, averina hatrany arô ka hiditra anatin'ny loha. Tsy double nationalité, tsy binationalité Andry Rajoelina fa dia simple nationalité française. Efa very tompoko ny malagasy anazy, efa very ny nationalité malagasy tany ory nazahoany nationalité française. Dikan'izay tsy double nationalité azy, tsy gasy izy ary misandoka fahefana izy mitondra ny Madagasikara eo. Misandoka fahefana satria tsy manana ny nationalité malagasy izay voalaza ny article 46 ny constitution izy satria very ny nationalité malagasy perd la nationalité malgache, tout malagasy majeur qui acquiert une nouvelle nationalité étrangère nefany izy efa majeur anakan'le izy. Dikan'izay andeha hoeny amin'ny ilzepasa zany ty olona tsy malagasy ty dia iteny inona? Iteny ici c'est la France. Efa izay nge nataon'i Macron. Dia aveo izy ity mieritreritra angambany izy tsisy henitsika daholo le resaka tamin'ny sommet an'ny COI reny. Sa mieritreritra izy tsy teo
sa olona ny teo fa izy taizy izy tamin'ireny fotoana ireny. Deo izy dia andeha ilaza indray nily zay parsa dia tsy maintsy verina amintsika izara dia andeha hitsangatsangana kely eny rehefa avy nitsangatsangana tany Vatican sy tany Dubai. Non, petrahinao tsara. Avelao nily zay parsa ho amin'ny malagasy. Ne mets plus les pieds là-bas. Ary rehefa tsy navita dia mangina amin'izay. Tokony fona amin'ny malagasy ianao miteny hoe zany taky fa tsy nahazo moa zany ty dia tsy hitako intsony ty izay atao. Fa tsy hoe dia amoron-dainga indray eo hoe andeha hitaky ahoay. Mandreraka le izy za heureusement tsy nihaino an'le direct maly fa angambany sorena raha nihaino an'le direct en live ty tena mahasorena maheno an'le problème amin'ny malagasy. Za raha tena miteny aminareo za nily zay parsa zany raha amin'izao tsika miteny izao tsy mbola tokony ao anatin'le hoe izay niesantsika aloha fa niesantsika aloha amin'izao dia hoe ahoana ny ampitombo ny vary, ahoana ny ampitombo ny vokatra aleo tena ara-tsakafo ny malagasy, ahoana ny isiana rano sy jiro any amin'ny paopy mandeha. Fa tsika zany miaina ohatrany tamin'ny andro 1900 tsisy jiro tsisy rano. Miaina amin'ny 1900 any Madagasikara io resako io fa 1900 taty andafy io nefa misy jiro sy rano. Fa ny antsika mbola miaina amin'ny andro fahagola dia mbola manina moa ty mbola sesefana boby ihany. Dia manaiky tsika dia merci président daholo ozy izy mianakavy mahena edy moanjo ny Rajoelina dia eo tsika ny amorona ny laingeto. Avy eo laza indray izy hoe tsy maintsy ataony any amin'ny base tuliara. Maintsy atao ahoana? Inona ilay tsy maintsy atao? Deja aloha omeo tatitra. Izay mila mahafantatra ny vahoaka malagasy. Iza daholo ireo mitrandraka ao toliara antsokosoko. Satria misy toerana marobe izay efa déserten'ny ny fokon'olona le toerana lasa tsy be mponina fa mponina vitsivitsy sisany eo dia misy fitrandrana ary hitanay teo amin'ny map zany teo amin'ny Google Map. Dia hita hoe misy usine. Dia nandeha amin'izay ny témoignagen'olona be dia be hoe aty Bekily, Ampany, misy toerana anankiray izay koa efa 10 taona nisy fitrandrana grafite fa tsy misy na dia olona avy aty aminay na iray raha miasa ao. Tsy misy sa olona tsy fantatra hoe avy aiza ary tsy miteraka tombotsoa, tsy miteraka ataontsika hoe tsisy retombées économiques ho an'zareo akory le fitrandrana na dia hoe famoronana asa raha tsisy. Ary ohatrany tena antsokosoko, mety hoe antsokosoko an'le olona le izy zany fa zareo amin'ny fitondranao mahafantatra tsara hoe iza no mitrandraka amin'ireny fotoana ireny, amin'ireny toerana ireny. Izahay ary moa dia naheno mihitsy hoe misy amin'ireny usine ireny mbola averifie moa le izy salamazatra antsika miverifie foana ihany vao miteny zavatra hoe misy olona ambony ao fitondrana tompon'ireny usine ireny. Dia tsika gaga hoe dia ito zany izy ino moa ty ampitrandraka anery ny fitrandrana io ino moa ty fasy mainty ao Toliara io nefa firenena rehetra izay mitrandraka fasy mainty dia efa mahita an'le pollution sy le retombées écologiques amin'le izy sy ny intoxication mahazo ny vahoaka manodidina amin'le izy dia manajanona daholo ny tany Chine efa nanajanona. Dia itsika indray mbola anao nefa ntsika tsy misy sepetra mihitsy fierovana ny tontolo iainana sy fierovana ny vahoaka manodidina amin'ny fitrandrana rehetra izay misy. Ny any amin'ny QMM io arany maty daholo ny trondro efa tsy hitantsika izay anaovana anazy. Dia izao miakatra ny vidin'ny nina moa ty miakatra ny vidin'ny lasantsy tsy hitanao izay anaovana anazy fa ty forsena ny projet mpanjakana fa hainareo mahatonga anazy miforce an'ireny projet ireny. Dy moa tsy projet mpanjakana fa projet nandraisiny zareo vola
satria nisy rétrocommission tao ary za sura fa nisy négociation koa hoe nisy négociation koa tao hoe mahazo pourcentage am'ireny zavatra ireny zareo a de miasista mafy andefasana an'io na de efa hita zao raha fahafaty an'le vahoaka malagasy le izy de mbola trizaka ihany. Anamboatra ty tena nampime be anamboatra centrale solaire 5 méga hono izy a ampandefasana ny téléphérique. Ah bon? Fa maninona tsy zany natao aloha de vola aiza indray nanaovana zany nga tsy efa ao anatin'le projet na téléphérique zany de inona atao excuse hoe tsy mampandeha an'le téléphérique de ohatrinona indray no masokarena ny téléphérique io am'izany. Io zany a rehefa ary zareo miala teo de tokony isy fanadiadiana misokatra eo anivony izy moa naran'ity inspection générale de l'État sy eo amin'io paka io zay tsy paka le am'izao fa iova daholo ny olona ao anadiady iza daholo ary ahoana daholo fandehan'ny fandaniam-bola tamin'ity téléphérique zay napiditra trosa goavana be ho an'ny Madagasikara nefa tsy mandeha akory ity. Tsy vitany tsy mahazo kila fa le izy raha miantona eny de tapaka ny jiro de miantona eo. Macron nge anisan'ny tokony andeha anao ino moa tsy nanao inauguration ny téléphérique io fa vao nahita hoe ka ny jiro ao Madagasikara tapaka la vao nahita an'le jiro tapaka teo amin'ny CCI de le ilamina fa tsy lasty de tsy haiko natalohan'le jiro tapaka natarinan'le jiro tapaka ny fanapahan-kevitra fa iza izay nahita ny programa de hoe anisan'ny fanaovana inauguration ny téléphérique de midina eo amin'ny gara izy de mamonjy le tafatafa sy dinika tao amin'ny café de la gare ka izy ity zany tsy santangina ny téléphérique zay nisy estiavan-drajoelona tany hoe vitavita ny téléphérique. Zay zany ny zavatra mikasika an'iny kabary iny de ozy izy hoe ny olona zao mila asa inona famoronana asa tamin'ny zavatra teneniny teo tsisy fety miasa tamin'ny premier ny asa tsisy ny karama tsy mahavelona ny asa misy tsy asa ara-dalàna avy eo ny famoronana sy ny famoronana projet isan-karazany ao amin'ny présidence ao dia fanomezana marché raha mahita an'le dossier-na ina moa ty raha mahita an'iny dossier-na lazaina fa hanenjehana an'le hoe entreprise le Fensosa izy ny anaran'le lazaina fa hoe sipan'ny colonel Patrick iny de tena hoe tapimbaba Andriamanitra efa ho 400 milliards sa 48 milliards mba tsy tenenako foana le montant an'le marché lazaina fa nahodikodina de nampiasaina tamin'ina daholo tony tena gaga ianao hoe nampiasaina tamin'ina daholo zany tony zavatra tony tsy voenregistreko eto le izy sy io ny totaliny 40 milliards 359 millions d'ariary nividanana combinaison hony nividanana paiement na loyer de dépôt nividanana chiffon jaune nividanana masque lavable nividanana sachet pour collecte de déchets poubelle inona koa tony combinaison conteneur jetable nefa nitadidiko mihitsy ny tamin'ireny memenina daholo ny paramède sy ny dokotera hoe tsy manana fitaovana de ny olona re marary no mitondra fitaovana sy mividy fitaovana de izao nefa
ohatr'izao zany fandanizareo ny volam-bahoaka ao dia milaza izy hoe tsisy vola, tsisy vola, tsisy vola. Rehefa ny sportif amin'ny mandeha hanao tournoi sy andeha hanao compétition eran-tany, tsisy vola. Fa rehefa zareo andanindany vola fa tany amin'ny marché public tsisy contrôle dia misy vola. Ny nanenjehany an'ity olo ity ngesaka tsy hanenjika izy, tsy fantatsika izay fahamarinana io na tsy io fa io aloha zany nanenjeran'io olo io ngety satria izy nilatsaka député. Izy efa nilatsaka député vao nenjehana. Fa itsika zao mahita hoe io misy conflit d'intérêt amin'ny STOI sy amin'ny secrétaire d'État Taina Razana Mahefa. Dia nefany tsy misy fanenjehana, tsy misy paka mihetsika. Io zany izay olona tsy miara-miasa amin'izareo intsony ihany no enjehany fa ny ankoatran'izay enjeo, ampidiro amponja. Ataovy an'izao amirony dossier, amirony ina moa ty amirony capturana caméra de surveillance, zany ny zavatra misy. Ka za zany dia miteny hoe za tena miteny nareo maramila, nareo gendarme, nareo polisy, efa kitihan'ny olona zao ny fianakavianareo dia nareo mbola mijery ihany ary ireo olona manaraka antsika, ireo olona manaraka ny fanoheranareo misy havana manambasy daholo ireo. Nefa zany nareo tsy alabria dia hozy izay hoe sendra tokony fotoana zao iraisana ina amin'ny vahoaka amin'izay. So dia mba fotoana zao itenenana hoe okizay ity lehilahy sady tsy gasy ny tsy vazaha, izy miseho hoe tsy vazaha, vazaha taratasy fotsiny fa tsy mitondra ny taratasy gasy azy tsony no mandeha mihetraketraka eto amin'ny taninay eto. Sy tokony fotoana zao najanonana azy. Angamba ny amaranako an'iny kabary tsisy dikany nataony Rajoelina dia eo na amin'ny andro manaraka tsika fa misaotra izay nanaraka rehetrarehetra teto fa ho rahantsika akaiky io 9 milliards ihany koa izay andeha hividianana, anaovana fividianana afomanga io. Tsy maintsy isy indray zao ny démenti, tsisy an'izany, tsisy an'izany. Hitantsika eo fa tsika nge tsy niteny tsisy porofo. Izay ary fa mandram-peona indray.